Efa ndresaka fahasalamana izay ihany isika dia rehefa vanim-potoana ny fahafaratra tahaka izao dia mirongatra ny areti-pivalanana izay isan'ny mandripaka ny zaza madinika raha ny voalazana eny anivon'ny hopitalin'ny zazakely eny Tsaralalàna eny mangany fotsiny hoy izy ireo ny sakafo tsy ara-pahasalamana izay omena ireny zaza madinika ireny. Ny ankamaroan'ireo zaza miditra hopitaly amin'izao fotoana izao dia noho ny areti-pivalanana sy fandoavana izay miteraka tsy fahampiana rano na déshydratation. Raha zaza 12 ohatra no nahiditra hopitaly dia ny 9 na ny 7 amin'izy ireo dia voan'ny areti-pivalanana avokoa. Matetika ny mahatonga ny aretina dia ny loto amin'ny fikarakarana ny sakafon'ireo zaza na ny tanan'ilay zaza ohatra no mitondra loto. Amin'izao fahavaratra izao zany ny tanay matetika indrindra dia ny zaza mandosy ny valana. Dia ankoatran'ilay mandosy ny valana mamay, izany hoe misy température misy fièvre ny zazakely dia ny antony mahatonga ny fièvre moa zany be da be amin'izao fahavaratra izao misy voan'ny areti-tratrana pneumopathie, dia misy koa ny méningite, dia ankoatr'izay ny infection urinaire sy ny ohatr'izany koa zany tsy ferany. Ny afatry ny dokotera eto amin'ny hôpital des enfants zany dia manentana ny ray aman-dreny mba hitondra haingana ny zaza zany any amin'ny tobim-pahasalamana satria be da be zany ny zaza raisina eto amin'ny hôpital des enfants izay zaza tena hoe efa grave zany hoe efa avancé loatra le aretin'ilay zaza dia efa sarotra zany ny fandraisana tanana an'ilay zaza dia izay zany no anisany mampitombo ny taux de mortalité mabetsaka ny zaza maty raisinay eto amin'ny hôpital des enfants. Dia manentana zany raha vao misy miova kely amin'ny andavanandro misy mamaimay kely le zaza dia mijery dokotera aloha dia le dokotera manapa-kevitra hoe tokony miditra hopitaly ity zaza ity na hoe tsy maninona na hoe toy izy ara-maso any an-trano fa tsara zany mijery dokotera foana raha vao misy fiovana kely ny toe-pahasalamana ny zanakitsika ray aman-dreny. Manomboka eo amin'ny fahaterahany ka hatramin'ny 15 taona ny zaza-tsaboana eny amin'ny hopitalin'ny zazakely eny Tsaralalàna. Mahazaka ankizy miisa 70 eo ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Marihana fa fitsaboana tsotra fa tsy mandray fandidiana kosa ny hopitaly.